Falsa fahazazana aminao tompoko lahy tompoko vavy amin'izao takarivany alatsinainy fafolo ny volana jona izao avy hatrany dia omenanao ny vaovao isany nisongadina indray moa anatin'izao fampahalalam-baovao izao ny fanambarana izay nataon'ny États-Unis izay nilaza indrindra moa fa tokony ny senita ihany miaraka amin'ny firenena mikambana no mamaritra ny daty mpifidianana araka ny fantatra kosa moa dia rampitso no averina hodiniana eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny momba ny fanemorana an'izay daty mpifidianana izay niverina amin'ny asany kosa ireo inspecteur d'État taorian'ny dinika ny fanaovana tamin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana samihafa. Manasanao tompo lahy sy tompo vavy anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Avy hatrany moa isika dia hiditra ao anatin'ny lafiny ara-politika toy ny mahazatra nisy ny fanambarana izay nataon'ny États-Unis momba ny fivoaran'ny savorivory politika eto Madagasikara androany ka notsindriny tamin'izany fa voamera maleo tena sy fifidianana maleo tena ny fifidianana na senita miaraka amin'ny firenena mikambana no mamaritra ny daty mpifidianana. Voalaza ihany koa moa fa mbola tsy vonona amin'ny fanohanana ara-bola ny fifidianana eto Madagasikara États-Unis. Avy hatrany dia rahantsika ny antsiprian'izay. Raha rak'io fanambarana nataon'ny mpanolotsaina ny serasera sy ara-kolotsaina masoivo Amerikanina eto Antananarivo dia nitondro zotra napetraky ny SADC amaranana ny krizy eto Madagasikara dia milaza mazava fa ny komiti-pirenena mahaleo tena momba ny fifidianana na ny senita miaraka amin'ny firenena mikambana no manolotra ny daty mpifidianana mba hisian'ny fifidianana malalaka ara-drariny sy mahaleo tena dia tokony ovahana ireo olana politika sy ara-teknika anisan'izany ny fampiarana manontolo ny tondro zotra napetraky ny SADC tamin'ny 12 septambra 2024. Voalaza ao ihany koa fa mbola tsy vonona amin'ny fanohanana ara-bola amin'ny fifidianana eto Madagasikara États-Unis amin'izao fotoana izao. Na dia izany aza dia mbola mijanona ho mpiara-miombonantoka lehibe indrindra amin'ny firenena malagasy États-Unis amin'ny alalan'ny fanomezana fanampiana amin'ny lafiny maha-olona mitentina 70 tapitrisa dolary isan-taona ho an'ny vahoaka malagasy. Manohy ny fanohanan'ny ezaka fanelanelana nataon'ny Comité de développement de l'Afrique australe na SADC hitadiavana vahaolana amin'ny savorivory politika eto Madagasikara États-Unis miantso ny mpanao politika eto amin'ny firenena anao izay hisian'ny fifidianana malalaka ara-drariny ary ekena maneran-tany fa mamerina ny fitondrana demokratika. Toananay ny zon'ny vahoaka malagasy hifidy mitondra azy amin'ny alalan'ny fifidianana malalaka ara-drariny sy azo antoka ary toananay ny ezaka ataon'ny SADC hitady vahaolana azy antoka sy tsy manilikilika ny hafa amin'ny savorivory politika eto Madagasikara raha araka ity fanambarana ity. Toananay ny andraikitra napetraka tamin'ny SADC amin'ny fanelanelana nataony ary manantena izahay fa izay nanoso ny tondro zotra rehetra dia hanaja izany. Tsy resaka izay fahatsaran'ny kandida manokana akory izahay fa melohanay kosa izay fikasana ampandamoka amin'ny fizotro famahana ara-politika ny olana sy ny fanafoanana izay ny fanarahana tao anatin'ny